dia indaotsika iaraka andray ten'andriamanitra zao misaotra antsika ny amin'ny fizarana mbola mitoy isika ao anatin'ny ten'andriamanitra zavatra anankiray izay mila raisitsika sy iainantsika dia le ten'andriamanitra le hoe mandry fatratra ny fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra. Inona fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra? Fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra dia ny fitiavana. Zay zavatra tena tiana apetraka ny hoe fitiavana. Fa raha tsisy fitiavana zava-poana daholo ny zavatra rehetrarehetra. Fitiavana tiana tenenina aminao dia le fitiavan'Andriamanitra, le hoe agape, le fity agape, zany hoe le fitia tsy mitady ny azy, tsy mitady tambiny, tsy mitady ny tombony, dia izay intéressé zany, fa tena hoe le fitiavan'Andriamanitra mihitsy. Zay zavatra zay mila mipetraka ao amintsika tsirairay avy. Korintianina voalohany toko 12 dia milazy Paoly ao ny amin'ny fanomezan'ny fanahy. Korintianina voalohany toko 12 dia milazy izy ny amin'ny fanomezam-pahasoavana samy hafa. Dia voasoratra ao fanomezam-pahasoavana samy hafa ohatra zao ny 7 hoe zarazarainy no samy hafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray ihany. Korintianina voalohany toko 12 dia nomena ny fanomezam-pahasoavana hoe samy nomena fanomezam-pahasoavana fanomezana fampisehoana ny fanahy ahasoa. Ny anankiray ozy izy nomena teny fahendrena, ny anankiray nomena teny fahalalana arak'izay fanahy zay ihany, ny anankiray nomena finoana, ny anankiray nomena fanomezam-pahasoavana entina manasitrana amin'izany fanahy zany ihany, 7, 7, zay resako zay. Ny anankiray manao fahagagana avy amin'ny fanahy ihany, ny anankiray mahafantatra fanahy samy hafa, ny anankiray miteny amin'ny fiteny samy hafa tsy fantatra, ary ny anankiray mandika fiteny tsy fantatra. Ireo rehetrareo dia asan'ny fanahy iray ihany, zarazarainy ho azy rehetra araka ny sitrapony. Ireo zany fanomezan'ny fanahy ho an'ny fiangonana. Averiko le izy teo hoe misy fanomezam-pahasoavana manasitrana, fanomezam-pahasoavana manao fahagagana, fanomezam-pahasoavana miteny amin'ny fiteny maro tsy fantatra, fanomezam-pahasoavana mandika amin'ny fiteny tsy fantatra, fanomezam-pahasoavana miteny fahendrena, fanomezam-pahasoavana miteny fahalalana, fanomezam-pahasoavana manasitrana, fanomezam-pahasoavana manao service manompo ny hafa zany amin'ny Romanina toko 12 indray zay. Zay rehetrarehetra zay omen'Andriamanitra ho an'ny isabatan'olona izay fiangonana mandrafitra ny tenan'i Kristy, dia zarazarainy araka ny sitrapony, araka izay tiany zany. Fa miteny Paoly avy eo rehefa tapitra ny 12 dia hoy izy Paoly hoe maniry fatratra ny fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra, eo amin'ny 1:30 zany zay. Pekaro kely aloha amin'ny 7:20 amin'ny toko 12. Ary ianareo no tenan'i Kristy, ka samy momba ny tenany avokoa araka ny anjaranareo avy. Ary Andriamanitra efa nanendry ny sasany teo amin'ny fiangonana, voalohany apôstôly, faharoa mpaminany, fahatelo mpampianatra, manaraka izany dia fahagagana, fanomezam-pahasoavana hoety manasitrana, fanampiana, fitondrana, fiteny samy hafa tsy fantatra. Apôstôly va izy rehetra, mpaminany va izy rehetra, mpampianatra va izy rehetra, manao fahagagana va izy rehetra, manana fanomezam-pahasoavana hoety mahasitrana va izy rehetra, miteny amin'ny fiteny tsy fantatra va izy rehetra, mandika teny va izy rehetra. Valan'ireo rehetrarehetra reo tsy daholy. Zany hoe tsy voatery ananany olona rehetra ny fanomezam-pahasoavana fa arakarak'izay tiany fanahy omena azy. Fa eo amin'ny 12 amin'izay idirantsika amin'ny resaka fitiavana hoe nefa maniry fatratra ny fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra, ary indro izay lalana tsara indrindra no atoroko anareo. Maniry fatratra
ny fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra arindro izay lalana tsara indrindra no atoroko anareo. Le lalana tsara indrindra tia ny tompo atoro asy ianao dia tsy inona fa le fitiavana. Io fitiavana io a ny mila hita amiko sy aminao amin'ny fiainana isan'andro san'andro, amin'ny fifandraisanao aman'olona, dia le fitiavana tena zava-dehibe. Fitiavana tena zava-dehibe. Dia jerentsika hoe ohatrany ahoana moa zany ny ainan'i Jesosy zany hoe fitiavana zany, satria Jesosy ny modely indrindra, raha na modely ambony indrindra ny amin'ny hoe fitiavana. Raha miresaka fitiavana tsika dia ao anatin'ny fitiavana ny resaka famindra-po, mamindra fo ao anatin'izay hoe fitiavana zay. Ndray andro a Jesosy rehefa nandeha hiakatra ho an Jerosalema, satria efa akaiky ny fotoana zay anolorana azy, dia nila nandalo tao a Samaria. Dia rehefa hoe andalo ao Samaria dia tokony hijanona kely ao, dia tsy nanaiky ny hijanonana tao ny Samaritana. Dia rehefa tsy nanaiky ny Samaritana hijanonany a, dia hozy Jaona sy Jakoba hoe tianao ve ny antatsahanay afo ho an'ny olona ny ao Samaria tahaka ny nantatsahan'ny Elia afo tamin'izany. Dia hozy Jesosy, tsy fantarareo izy izay fanahy mampietsika anareo, tsy fantarareo izay fanahy mampietsika anareo. Dia nilazainy Jesosy tamin'izay dia hoe mianara ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe famindra-po ny sitrako fa tsy fanatitra. Zay zavatra zay tena mila mipetraka amintsika, fa tsika misy fotoana rehefa entin'ny farisihana be sy entin'ny zotom-po be dia lasa tena indraindray tsy ny fitiavana no mibaiko antsika fa nofo. Ary rehefa nofo mibaiko antsika dia mitady hamono olona tsika, mitady handatsakafo amin'olona tsika. Dia tiany zareo tenena ke zany ndao ravana io fa tsy nandray an Jesosy, tsy nety hitoeran Jesosy tao Samaria, dia ndao ravana fa tsy mety ny ataony. Dia Jesosy nyteny hoe tsy fantarareo izay fanahy mahazo anareo, tsy fantarareo fanahy mitoetra aminareo, fa ny sitrak'Andriamanitra dia famindra-po, famindra-po fa tsy fanatitra. Ao amin'ny Matthieu 7 zay rentsika momba an'izay. Azafady Lioka 7. Andininy fa 2:50. Lioka 7:1 fa 2:50. Ary rehefa ho tonga ny fotoana ampakarana an Jesosy dia niatrika akany Jerosalema izy, ary nandefa iraka ialoha azy izy, dia nandeha ireo ka niditra tao amin'ny vohitra anankiray izay any Samaritana hamboatra ho azy, fa tsy nandray azy ny olona satria nandroso to any Jerosalema izy. Ary raha hitan'i Jakoba sy Jaona mpianana izany dia hoy izy, tompoko, tianao va raha hiteny zay mba hisy afo milatsaka avy any an-danitra andevona azy? Fa izy nitodika dia niteny azy hoe, todika dia niteny azy mafy amin'ny 2. Tsy fantatrareo ny toetra ny fanahy izay anananareo, fa zanak'olona tsy tonga averiny an'ny olona fa amonjy azy. Ny olona tsy voatery hiova fo eo no eo, ny olona tsy voatery hanolo tena eo no eo, ary ny olona ihany koa tsy voatery hitovy fomba fijery sy fomba takanao. Zany nefa tsy natao hankalana olona sy hitsarana olona, zany tsy atao hanamelohana olona,
satria izay misy le an Jesosy teto hoe rehefa tsy ampiatranao an Jesosy zany a dia ilatsahana afo, andatsahana afo. Ny fitiavana dia maharitra. Alleloia. Ny fitiavana dia maharitra. Anisan'ny qualité an'ilay fitiavana zany zay le tao amin'ny Korintiana voalohany 13:10. Dia samy mijery fitaratra tsika, samy mieritreretra ohatran'izay hoe manam-paharetana ny amin'ny olona anankiray ve tsika, ny amin'ny toetrany, ny amin'ny amafisan'ny fony, ny amin'ny tsy finony, ny amin'ny tsy farisendahany, manana faharetana ve tsika? Sa avy hatrany dia manameloka, sa avy hatrany dia mitsaratsara, sa avy hatrany dia tsy misy fitiavana ao anaty. Fa jereva ny faharetan'i Jesosy ny amin'ny olona. Vakio ny fiainan'i Jesosy ray manontolo anaty Baiboly, rehefa nandeha ny fotoana, rehefa nandeha ny fiainan'ny ray manontolo, dia hitanao hoe tena fiainan'i Jesosy dia namindra fo tamin'ny olona. Namindra fo tamin'ny olona. Ny hafarany famindrampona nataon'i Jesosy moa rehefa ombony amin'ny azy fijaliana ary izy dia inona lazainy? Mamelany elony fa tsy fatany izay ataony. Olona efa manombo azy eo amin'ny azy fijaliana, efa maty, efa eo faty raha ny fisainan'olona ranofo sy ny raisonnementn'olona sy ny raisonnement zao tontolo zao dia tokony hotezitra amin'izay nanombo azy mihitsy Jesosy. Tokony tena hoe tsy ho faly amin'izay nanombo azy mihitsy. Nefa Jesosy mbola mivavaka ihany hoe ahoana? Mamelany elony fa tsy fatany izay ataony. Jesosy ny modely tsara indrindra, Jesosy ny modely ambony indrindra raha antsika tsirairay avy. Aiza hoe tsika ny amin'izay hoe fananana izay fitiavana zay, fa zay le fitiavana zay hoe mamelany elony fa tsy fatany izay ataony. Taka izany koa Stefana any amin'ny asan'ny apôstôly 7. Nitory-teny Stefana tsy resy lahatra, tsy naharesy azy ny olona. Rehefa avy eo tezitra tamin'ny Stefana ny olona dia nahalainy ny vato dia nitoroahany vato Stefana. Rehefa nitoroahany vato Stefana ho faty mihitsy zany Stefana. Izy eo toroaham-bato iny nefa dia ahoana lazainy Stefana? Azy isaina ho elony zao. Ohatran'ilay an Jesosy koa hoe mamelany elony fa tsy fatany izay ataony. Zay zavatra zay zany tena mila mpitaina amintsika tsirairay avy mihitsy ato androany sy izay manaraka an'ity vidéo ity. Ny anananao famindra-po amin'ny olona tsirairay avy, ny anananao fandeferana amin'ny olona tsirairay avy, ny anananao faharetana ny amin'ny olona tsirairay avy. Raha Jesosy ngeny tsy maharitra aminao aiza nisy atsika? Raha Andriamanitra tsy maharitra amintsika, aiza nisy atsika? Dia izao misy lazain'i Jesosy any amin'ny Mateo, aoka ho mpamindra fo nareo taka ny rainareo mpamindra fo. Aoka ho mpamindra fo nareo taka ny rainareo mpamindra fo. Zay zany le ataoko tonga dia platika an'le fitiavana. Ianao rehefa manana an Jesosy Kristy manana harena be ianao. Alleloia. Ianao rehefa manana an Jesosy Kristy manana ny fanamasina ianao. Tsy voasanda-vola io, tsy voavidy vola io. Ianao rehefa manana an Jesosy Kristy ianao manana indrindra. Alleloia. Marina sady isa? Ahoana tsara rehefa manana an Jesosy? Alleloia. Dia inona nefa mbola iadiadivanao amin'olona amin'ny zavatra anankiray, amin'ny fananana anankiray, amin'ny resaka zavatra ny tany anankiray, tsy manaiky mihitsy ianao fa miady. Azo an'ity, miady azo an'ry. Maninona raha mba mandefitra kely ozy Paoly? Ozy Paoly masiny Korintiana hoe maninona moa anao raha mba manaiky ambakaina kely? Maninona raha mba manaiky ho resy lanitra rehefa anao? Ozy le rahalahy miaramily zay hoe aza miady famerim-bola be aman'olona tsony fa ny lanitra rehefa anao. Aza dia miady varotra be foana rehefa mividy zavatra, dia rehefa tsy mety tsy manaiky miady varotra, tsy manaiky adiam-barotra le olo dia ohatry ny tezitezitra ianao lasa mandeha. Lanitra rehefa anao. Fa zatrazatra zay tsika dia ohatrany hoe miady varotra kely foana. Maninona indray raha tsy miady varotra fa ampiko kely fa ampiko kely ianao. Eny misy fotoana koa moa le olona atao midangana loatra le izy. Hitanao rehefa le mivarotra eny an-dalana eny ka mitondra tômôbilina dia mivarotra, izy ihany mampidina an'le izy moramora eny. Izy ihany zany miady varotra eny. Zavatra enin'alina lasa 5,000 sy 1,000 ny hafarany.
zay koa mila ovaina aloha zay parenthèse kely zay zavatra zay fa tsy hidirantsika lalina loatra fa ny tiana ampiaraka amintsika hoe mamindra fo taka namindrany Andriamanitra fo taminao. Ny olona anankiray natsapa ny famindrapon'Andriamanitra no afaka mindra fo olona, fa raha tsy natsapa ny famindrapon'Andriamanitra ianao tsy hay amindra fo an'ny hafa ihany koa. Zay koa zany zavatra mipetraka. Zany hoe raha te ho mpamindra fo ianao, raha te hanana fitiavana ianao, mivavaha mihitsy amin'ny tompo aloha hoe tena mba ho expérimenteko Jesosy le fitiavanao ny tiavanao ahy, mba expérimenteko Jesosy le famindraponao tamiko, fa rehefa vo expérimentenao iny de mandeha ho azy ny famindraponao sy fitiavanao ny hafa. Halleloja. Tsy azo forcena fotsiny zany io, tsy azo terena fotsiny hoe zaho ty zaho ana famindrapo, fa raha tsy ianao ny aina an'le famindrapon'Andriamanitra, raha tsy ianao ny aina an'le fitiavan'Andriamanitra, tsy mipasy any amin'ny hafa zay. Halleloja. Mamitaka manko ry havana ny hoe miteny amin'ny teny tsy fantatra, mamitaka ny hoe manao miracle, mamitaka ny hoe manasitrana. Tsara de tsara zany satria don avy amin'Andriamanitra, don avy amin'Andriamanitra. Fa zao ny vonona amantarana ny azo Jesosy, zany hoe le vokatra tena de tavon Jesosy voalohany indrindra de le fitiavana. Fa be tabe ny olona mametra tanana, be tabe ny olona manao miracle, be tabe ny olona mavita délivrance, be tabe ny olona manana fanomezam-panahy maro samy hafa, rehefa jerena ny vonona fitiavana tsisy. Marina sa diso? Tsisy famindrapo, tsisy fandeverana, tsisy fitiavana. Fa nandray sao dia lasa masika, nandray sao dia lasa mamono. Zany hoe mamitaka le don. Alléluia. Samy hafa ny don sy ny fruit, samy hafa ny fanomezana sy ny vokatra. Ny don rehefa nibebaka ny olona ray nandray ny fanamasina, tonga dia mahazo ny fanomezana ny fanahy. Misy olona atao batisa tonga dia izy dia miteny tsy fantatra. Misy olona atao batisa nanolo tena ho an Jesosy manana fanomezam-pahasoavana amin'izay izy avy eo mametra tanana marary dia sitrana, manana ny fanahy izy mandroaka temony, fa tsy tarafana ny famatoran'ny olona anankiray zay, tsy tarafana ny fahalehibiazan'ny Jesosy ao anatin'ny olona anankiray zay, fa ny tena hita hita dia fitiavana. Halleloja. Porofony zany dia zao nolazain'i Paoly, na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza aho, zay le parler en langue, zay le diversité de langue, kanefa raha tsy manana fitiavana dia ahoana? Varahana sy kipantsona maneno fotsiny zay zao le Korintiana voalohany toko 7:10 am'izay na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely azy koa, kanefa tsy manana fitiavana koa, dia taka ny varahana maneno sy kipantsona amin'ny karantsana ihany. Zany hoe afaka manana an'izay don parler en langue zay ianao, miteny amin'ny teny tsy fantatra zay ianao, miteny amin'ny fiteny samy hafa zay ianao, kanefa raha tsy ao ny fitiavana, le avy amin'ny fanamasa, tsisy antony zany. Taka ny varahana maneno sy kipansona ihany. Ianao fa na varahana maneno sy kipansona, tsisy agréable amin'ny sofina mihitsy. Fa ohatran'ireny sary milano milatsaka ireny, ohatran'le vilano mitota reny fotsiny. Ka raha tsisy fitiavana ianao dia zay ny qualifien'ny Paoly azy hoe ohatran'ny varahana maneno sy kipansona fotsiny ianao, kipansona fotsiny, fa le fitiavana le mamindra fo tsy ao. Manaraka, na dia manana faminaniana zao ka mahalala ny zava-miafina rehetra sady manana ny fahalalana rehetra, misy koa maminany ianao dia ivoyage be ianao dia hananjanaka, ianao dia azo promotion, ianao dia ahery eo amin'ny Jesosy, dia ozy ny ten'Andriamanitra hoe na maminany takinininy ao ary ianao rehefa tsy ao ny fitiavana dia ahoana? Zava-pony zany. Na dia manana ny finoana rehetra zao ka mahafindra tendrombohitra, kanefa tsy manana fitiavana dia tsinotsinona. Ambony be nge zany hoe mahafindra tendrombohitra zany, mahafindra tendrombohitra misy noho ny finoana, manasitrana olona, manao fagagala sy ny maro samy hafa. Fa raha vao tsy ao ny fitiavana dia ahoana? Tsinotsinona zany, tsinotsinona zany. Mampalelo nefa dia zao, zay ny tena enjehan'ny olona. Marina sa diso? Zay tena dia tavin'ny olona, zay ny tena enjehan'ny olona.
fa le voara amin'ny fiainana isan'andro san'andro am'izay avy eo ao ve le vo le fitiavana, le mamindra fo, le mandevitra, le maharitra, le tsy mitady ny azy, le tsy mitady ny tompony. Zay nge le tena, zay le tena zavatra tsara am' Jesosy. Alleloia. Aiza hoe zasy ianao, aiza hoe zasy ianao ny am'izay fitiavana zay. Fa zay ny tena zava-dehibe mialohan'le fanomezan'ny fanahy rehetra teo. Tsy ratsy reny, tsara mihitsy reny, matoa nomen'Andriamanitra, fa mamitaka reny raha toa ka reny ny azakazahanao nefa ianao tsy manana an'le fitiavana, le vokatry ny fanahy ao anaty. Toizako ihany. Ary na dia omeko ho an'ny malahelo aza ny fananako rehetra, ary na dia atolotro dorana aza ny tenako, kanefa tsy manana fitiavana dia tsy mahasoa akory zany. Eto dia tena zavatra anankiray tena mila mampieritreritra antsika hoe misy olona mahavita manolotra ny tena nodorana zany nefa tsisy fitiavana ke ao anatiny. Ianao mety eritreritra ty izy, ianao mety mieritreritra hoe io acte ataon'io tena vokatry ny fitiavana mihitsy, fa mety tsisy fitiavana mihitsy ao anatiny. Fa asa hoe maninona izy nanolo tena fotsiny nanao an'io tsy fantatro. Ny sakrifisy tsy midika fitiavana. Naveriko zay. Ny sakrifisy tsy midika fitiavana. Mety manao sakrifisy be aminao foana io olona io, manao zavatra mamono fotoana sy ny sisa, fa mety ena maso, mety lohany koa izy ho teneninao foana sy atsoinao foana dia nefa rana izy manaiky, fa tsisy fitiavana ao anatiny. Tsy zay manome hanina rehetrarehetra ho amin'ny malahelo dia misy fitiavana. Azontsika ve zany? Sokatra ny masonao a, ampahafantariny tena Andriamanitra ny famarinana ianao. Fa zay mihitsy lazain'i Paoly eto hoe na dia omeko ho an'ny malahelo aza ny fananako rehetra. Fananako rehetra kanefa tsisy fitiavana, tsy mahasoa akory zany. Atolotro dorana ny tenako, tsy mahasoa akory zany. Zao zany ianao rehefa mijery ny olona anankiray a, dia fantaro foana hoe inona ary zany le fitiavany. Rehefa manolotra ny tena nodorana kosa ve izy tsy tia? Rehefa manolotra ny fananany rehetra koa izy ve dia tsy tia? Fa tsy voatery manana fitiavana. Dia zao am'izay ny lazainy. Inona am'izay raha le fruit, inona le endrika le fitiavana? Ny fitiavana dia maharo-po. Maharo-po. Azontsika ve zany? Ohatrany ahoana moa zany hoe maharo-po? Ny fitiavana dia maharo-po. Maharitra. Avy amin'ny teny anankiroa zay, maharitra sy ny fo. Avy ao am-po mihitsy zany le faharetanao amin'ny olona anankiray. Passion. Ka io tsy voafetra hoe hatramin'ny roviana, fa jereo ny faharom-pon'Andriamanitra amintsika. Faharom-pon'Andriamanitra amintsika. Tamin'ny lavo ahy Adama sy Eva dia niteny izy fa minaniana hoe ampifarafesiko ny taranako sy ny taranaky ny vehivavy izy anitsaka ny lohanao ianao anaikitra ny talonany. Fa minaniana tamin'izany andro zany, fa 4 taona taty aoriana zay vao tonga le fampalantenana dia Jesosy Kristy zay. Naharo-po tamin'ny naharitra Andriamanitra tamin'ny zavatra nyteneniny. Mba maharitra ve ianao amin'ny olona anankiray? Mba maharitra ve ianao amin'ny tsy fantaterahan'ny olona anankiray? Fa zay le vokatra teny atedavina aminao. Zay foana ho any lazaiko, tsy voatery hitovy amin'ny ritmanao ny ritman'ny olona anankiray. Tsy voatery hitovy amin'ny lalana hitondran'i Jesosy ianao ny lalana hitondran'ny olona anankiray. Naharitra nge Jesosy tamin'ireo mpianatra ireo, Petera, ry Jaona sy ny sisa. Nanam-paharetana ireo. Halleloia. Mora fanahy moa Jesosy. Mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po. Mora fanahy. Tsara fanahy zany malefaka zany. Any zany le izy. Ianao zany mety manao miracle sy manao fagagana sy ny sisa teo mametra tanana miteny amin'ny teny tsy fantatra, nefa ianao tsy mora fanahy, nefa ianao tsy maharo-po. Dia zava-pohana daholo zany. Ny fitiavana tsy mialona. Tsy mialona. Aiza hoe za ako amin'ny fiainako, aiza hoe za mombanahy. Zao zavatra mipetraka. Nisy fotoana ny teny ray mpianatra. Nisy olona taria namoaka demoni tamin'ny anaranao, dia norarana isy hamoaka demoni satria tsy miaraka amintsika. Dia hoy Jesosy, aza rarana izy.
fa rehefa tsy manohatra antsika izy dia momba antsika. Averiko, nisy olona tariho izy namoaka dia minita amin'ny anaranao dia niraranay satria tsy miaraka amintsika ato, tsy mpianatra ato amintsika, tsy miaraka amintsika miaraka amin'i Jesosy. Dia hoy Jesosy hoe aza rarana izy, fa rehefa tsy manohatra antsika izy dia momba antsika. Tandremo raha lasaina bavo ny farizianisme, fariseo, hoe rehefa tsy eto zay dia tsy an'i Jesosy, hoe rehefa tsy ao amin'ny cellule de prière anao zay dia tsy an'i Jesosy, hoe rehefa tsy ao amin'ny omany zay dia tsy an'i Jesosy. Na aiza angona roa na telo amin'ny anarako dia aiza eo afovoany aho amin'ny anaran'izy, amin'ny anaran'i Jesosy. Halleloja. Na aiza angona roa na telo amin'ny anarako dia eo afovoany aho. Aza mitsaratsara olona mihitsy, aza manameloka olona mihitsy, aza manisy fiheboheboana mihitsy hoe tsy ao aminao, tsy ao am-bobao, na hoe tsy ao amin'ny cellule dia tsy an'i Jesosy. Na aiza angona roa na telo. Ianao tsy mivory amin'ny anarany miomana, sanatria zany. Ianao tsy mivory amin'ny anarany tantely Ratsimba, sanatria zany. Fa ianao vory amin'ny anaran'i Jesosy, dikan'izay ampahany an' Jesosy fotsiny eto, tsy haiko 4% fotsiny. Fa ny olona rehetrarehetra tsy fantatrao, be da be ny any tian'i Jesosy, be da be ny any malala an' Jesosy, be da be ny any mahafantatra an' Jesosy, be da be ny any mivory amin'ny anaran'i Jesosy. Alleloja, tsara an'izy zany. Amin'ny anaran'i Jesosy, niondra an' Jesosy fa tsy amin'ny tantely Ratsimba, niondra an' Jesosy fa tsy hoe amin'ny miomana. Zara misy mivory miara-mandroso, miara-mitory an' Jesosy, miara-miasa any fa tsy fantatra any an-danitra miona raha zay ny sitrapony tompo, na amin'ny fotoana voatendry ny miona. Fa tandremana ny sectarisme, zay le atao hoe sectarisme. Satria nanana an'izay ireo tompianatra reto hoe rehefa tsy miaraka amin'ny Jesosy dia efa tsy izy, teo an-tany eo a. Tany zany nisy olona koa zany tany tamin'i Jesosy teto an-tany, azonareo? Tamin'i Jesosy teto an-tany zany a, akoatran'ny zareo 12 sy ny tsy haiko ny 70 nisy hafa koa tany fa tsy teo, Jesosy tsy tao, fa reo nefa nitory tamin'ny anaran'i Jesosy, reo namoaka demonita amin'ny anaran'i Jesosy. Dia saika ny ravandry Petera sy ry Jakoba fotsiny hoe tsy amin'ny anaran'i Jesosy tsy mety. Ny fitiavana tsy mialina. Alleloja. Ny fitiavana tsy mialina, ny fitiavana tsy mitady ny azy. An' Jesosy ny ondry, an' Jesosy ny olona, ny tena dia fitaovana fotsiny ihany, isika dia fitaovana fotsiny ihany. Fa tsy hoe rehefa tsy ato amin'ny fitoeram-pivavahana anankiray, na tsy ato amin'izao, tsy atao foto-dalàna anay, tsy atao amin'ny rafitra momba anay, tsy nianatra tato aminay dia tsy an'i Jesosy. Tsia, Jesosy mahalala ny azy. Hoy Jesosy hoe nisy fotoana ny teny ny hirahira ny ankizy nideran'i Jesosy, nioby an'i Jesosy. Dia ozy ny jiosy hoe teneno reo angina. Dia ozy Jesosy hoe raha angina reo ny vato ny antsoantso, raha angina reo ny vato ny antsoantso. Azonao hoe zavatra tiany Jesosy lazaina amin'izay? Tsisy zavatra voasakanao zany ny asan'Andriamanitra fa na ny vato ary afaka sainy miantsoantso midera azy, fa ny vato koa dia lazaina fa le fiangonan'i Jesosy Kristy ny tiana tenenina. Ny anankiray koa dia zao, nisy fotoana indray koa le niteny hoe taranaky Abrahama, le hoe taranaka jiosy sy ny sisa. Dia hoy Jesosy lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana taranaky Abrahama amin'ny alalan'ireto vato reto. Zany hoe zay le liberté ao amin'ny fanamasina, mahalalaka ny olona. Ianao nge tsy fantatro izay programanao anatin'ny herinandro any, tsy fantatro izay mombamomba anao anatin'ny herinandro any, fa omeko anao fotsiny izay fahamarinany tenin'Andriamanitra rehetra eto, ka any amin'izay alehanao, any amin'izay torinao, any amin'izay andehananao rehetrarehetra any a, dia ny etaetaka fotsiny dia mijoro an'ilay fahamarinana ianao. Tsy miraitsy kombakomba amin'ny ratsy kosa aloha ianao, ary tsy mankasitraka ota ianao, fa mijoro amin'ilay fahamarinany tenin'Andriamanitra ianao hoe zao no izy. Fa tsy hoe hitako mitory teny sy manao zavatra anao dia teny hoe fa ianao to mitory teny, fa iza na mpitory teny ianao, ahoana zany tsy asoanao zany hitory teny? Zara koa ianao mitory teny, zara koa ianao mandeha miasa, satria Jesosy ny kapiteny. Halleloja. Tsy tantely ny kapiteny, tsy miomana ny kapiteny, fa Jesosy ny kapiteny. Tsika rehetrarehetra zoera daholy. Halleloja. Fa araka ny tenin'Andriamanitra ny zavatra ataonao. Zay nge le hoe surveillant, zay nge le hoe pasteur, zay nge le hoe bishop, manara-maso hoe
mba araka ny ten'andriamanitra ve ny toriany reto, araka ny ten'andriamanitra ve ny ambarany reto, araka ny ten'andriamanitra ve ny zavatra zaraina. Zay ny surveillena fotsiny izy, fa tsy anjakazaka sy anao monopole hoe sady zany no mametra tanana, ny zany manao batisa, no zano mitoriny, za daholo manao ty rehetrarehetra ty. Ianao raha misy olona mila atao batisa any, rehefa mpianatra Jesosy ianao ataovy batisa izy, fa tsy zany teny hoe fa maninona ianao no manao batisa, za ihany no toko manao batisa na zay ekipa ato ihany no toko manao batisa. Tsia, rehefa tsy manohatra ianao dia momba. Alleloia. Libre électron libre tsika ao amin'i Jesosy, fa ny mahasarotiny fotsiny a dia tena hoe miaina amin'ilay fahamasinana sy ny tahotra an'Andriamanitra, amin'ilay teny tsisy klema. Zay ny mila mipetraka. Ary zay ara ny tena hoe, zay ny tena hoe mahasarotiny koa hoe aleo tsy manononona ny anaranay e, aleo tsy manononona miomany e, fa aleo tonga dia Jesosy fotsiny, fa sao diso masy ilay zavatra any. Zay indray vo amin'izany. Alleloia. Zay indray e voafatotra amin'izany e, hoe tantely ratsy mba miomana nefa tsy fantatra izay ataonao any. Aleo tonga dia Jesosy any. Marina sa diso? Aleo tonga dia Jesosy pura. Ny tena dia mpanompo tsy mahasoa, zay tokony natao ihany natao, tsy mendrika na mafy akapan'i Jesosy any, fa tonga dia Jesosy ny ambarako aminao, dia Jesosy ny raisinao. Halleloia. Zay le lazaina zay hoe raha hiady fototra ianao a, ianao ihany mivavaka ny fototra anao dia raha anao trano dia zay, raha nokana trano ianao a, ianao ihany mivavaka dia ianao dia zay. Alleloia. Ny fitiavana tsy mialina, ny fitiavana toy aneo tsy mirehare, ny fitiavana tsy mieboebo. Zany le izy mampieboebo matsy io mahay mitory teny io, mampieboebo io mavita miracle io, mampieboebo io manasitrana io, mampieboebo io mavita manao fahagagana io, mampirehare io. Ary zay mila tandremana ao anatin'izany. Fa ny fitiavana tsy mirehare, ny fitiavana tsy mieboebo. Raha sitrana ny olona voninahitra ho an'i Jesosy hoe fa tsy ho anahy mihitsy, raha nibebaka ny olona voninahitra ho an'i Jesosy hoe fa tsy ho anahy mihitsy. Raha nahazo haim-panahy ny olona ny amin'ny hira zay hirainao, satria mpihira ara-pilazantsara ianao, ny amin'ny fitendrena zay nataonao, voninahitra ho an'i Jesosy hoe dera ho an'i Jesosy hoe fa zay tsinitsinina. Fa i Jesosy ataony tonga dia mamadika fotsiny ao alohanay ao a, dia tsisy tadidinay io tononkira sy noty io. Ai Jesosy ataony tonga dia manisy bug, hainao ny bug amin'ny masinina, tonga dia mibug fotsiny io dia mikorotana daholo ny programmation rehetrarehetra. Noho izany a tsy avy amintsika. Zay ny navoan'ny Satana e, zay ny navoan'ny Lucifera e. Lucifera dia anjely tao an-danitra. Lucifera dia ny andraikitra ny fiderana, ny andraikitra ny fiakohofana. Izy no nitazona ny aponga sy ny zava-maneno rehetra, ary izy dia nipetraka teo ambony ny vato soa sarobidy Lucifera. Fa rehefa hitany fa tsara ny fanomezana nomena azy, ary rehefa hitany fa nahazo tompony ny olona, ny anjely, dia nivadika izy. Raha tokony fiderana sy fiombiana sy fankasitrahana tokony nalefa tany amin'Andriamanitra, dia nibloqueny teo aminy, nibloqueny Lucifera teo aminy. Ary rehefa nibloqueny Lucifera teo aminy, lasa izy ny lasa vedety, lasa izy ny deraina. Indrisy fa be da be ny mpitory filazantsara tratran'izay, fa na ny Lucifera zay, na amin'ny fitoriana tsotra ohatr'izao, na amin'ny hira ara-pilazantsara, na amin'ny resaka talenta sy ny fananana. Sorana tompo moa fa misy ihany mbola mijoro sy mijoro amin'ny fahamarinana, fa be da be nefa tratran'izay hoe izy ny vedety, izy ny rôle, izy ny artiste. Marina fa be da be ny artiste nomeny tompo talenta avy amin'ny hoe ara, fa ny mampalahelo dia tazominy teo aminy le fiderana, tazominy teo aminy le fisaorana, tazominy teo aminy le fankasitrahana. Ahoana izy Mosesy? Aza Izahay nomena voninahitra fa ny anaranao irery any. Dia rehefa zay nataon'ny Lucifera, naongana izy. Rehefa naongana izy nitondra anjely ray ampateriny izay raha tsy diso nanaraka azy, dia reny natonga ny devoly. Zay natonga hoe ny devoly sy ny forony rehetra, anjelan'ny vadika reny. Satria nyreharesy ny eboebo, halan'Andriamanitra io mireharesy eboebo io, fa lazaiko antsika. Atoton'Andriamanitra ry afanany ambany ary mihitsy raha vao mieboebo sy mirehare. Tonga dia tsy tadidinao izy moa ilay anankiray le naniry volo anaty baiboly iny.
Nebukadnezara iny dia nilasa nandeha tamintamy mihitsy dia mibozaka no aniny nefa mpanjaka zany tompon'ny ampira zany hoe raha tamin'izany zany dia izy mimpanjaka an'izao tontolo zao, izy mipresident zao tontolo zao dia niteny mihitsy izy hoe za no mavita azy, za no ambony fa teony eo dia nahetra n'Andriamanitra ambany dia ambany. Fampianaranao antsika koa ny fitiavana tsy mireretsy maiboebo. Manana fanomezam-pahasoavana ianao, manana talenta ianao, manana don be da be tsara be avy amin'Andriamanitra, aza mirereny amin'izany mihitsy, aza mieboebony amin'izany mihitsy fa avy amin'Andriamanitra zany ary tsisy ireharehantsika na kely ary tsy ianao no namorona an'io. Moa ny ten'Andriamanitra ny Korinthiana hoe inona moa ny zavatra azonao ka tsy nomenanao, matoa io any aminao dia nomenanao, marina sa diso. Halleloja. Ary raha manana ianao ohatra ny mieritreritra ianao ohatra ny tsy nandray, fa matoa nomena ianao, matoa ianao manana dia nomena zay. No zay le nanome isaorana, le nanome deraina, le nanome ankalazaina fa za tazomina eo aminao. Halleloja. Ny fitiavana zany anatiny daholo zany. Aizako izy teo, ny fitiavana tsy manao zay tsy mahamendrika, ny fitiavana tsy mitady ny azy, ny fitiavana tsy mora sositra, ny fitiavana tsy manao otropo, ny fitiavana tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara mifaly amin'ny fahamarinana kosa. Zany le fitiavana, tsisy azavaina be. Tamin'ny herinandro talolo keliny tamin'ny herinandro any tena nitsindrin'i Jesosy tamin'ity resaka fitiavana ity. Tsy hoe teny voazoko maly akory ity na hoe teny vo miforoniko tamin'ny maraina teo, fa efa herinandro mahery zay nanirian'i Jesosy ana foana ty fitiavana ity. Hoe le fitiavana io nge tena important be amin'i Jesosy io, important be amin'i Jesosy io. Hoe le fitiavana io tsy mitady ny anazy io, tsy mora sositra io, tsy manao otropo io. Zay le zavatra misy. Na mety tokony asositra ara le zavatra misy eo, tsy mora sositra ianao. Alleluja. Possible ve zany? Na mety tokony anaovana otropo ara le zavatra misy eo, ka raha manontany olona ianao dia zany raha za kosa aloha teny raha za kosa aloha teo aminao tezitra ara zao no atao tandremo le manontanytany hevitra amin'ity rehetrarehetra ty, ahoana ny ataoko, ahoana ny atao, antaninao mpiara-miasa, antaninao manodidina eo ananiny eo, ahoana ny ataoko, raha za kosa ianao tezitra any amin'izany tsy manaika, aza manaika. Hitan'i Jesosy eny antsika, fantatry Jesosy ike ianao e, raha za kosa aloha tsy anaika an'izany, za kosa manaika an'izany, ahoana no ataonao an'izany kosa. Tsy hainao Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, Jesosy hoe niteny ahoana ny ataonao an'izao. Raha Jesosy no teo amin'ny hazo fijaliana ny teny ahoana ny ataonao an'izao, tsy voavonjika ianao. Attention. Raha Jesosy no teo amin'ny hazo fijaliana nitady ny azy, hoe tena aloha hidina eto ry zalahy, ozy Jesosy tsy hainao nga, tsy hainao nga, fa raha hiatsy fotsiny avy amin'Andriamanitra hoe vonjeo a dada ao, tonga dia anjely maro be ny tonga eo amozy anahy, fa tsy te hanao an'izay aho, tsy te hanao an'izay aho, satria tiako nareo ary tiaka azo ny famonjena. Olona tonga hanenjika an' Jesosy zao no tonga dia kapain'ny Petera fotsiny ny sofiny entaka, nitsana tamin'ny tany mihitsy ny sofiny. Eny tsy voasoratra tao aloha izy eny hitana tamin'ny tany. Sao dia zala zay nareo efa mamorona eo, nientaka ny sofiny. Fa isa koa imaly koa le maramila, imaly koa le niala sofina, fa i Petera le namoaka ny sabany. Dia hoy Jesosy hoe ampidiro amin'ny trano ny sabatra ao. Tsika rehetrarehetra tokoa ampidiro amin'ny trano ny sabatritsika. Halleloja. Raha mbola misy sabatra mivoaboaka any manakapa sofin'olona, ampidiro amin'ny trano ny aingana, fa tsy natao hikapana sofina ny sabatra omenanao, fa ny sabatra omenanao dia natao hitoriana ny filazantsara, ampahafantarana ny marina sy ny diso, ny aina sy ny fanahy, tonona sy ny tsoka. Halleloja. Tsy tokony hanozinozon'olona mihitsy tsika na manam-pahefana anao zany ary ianao, satria izay lazainao inge tanteraka. Ahoana izy Petera matsen'le, ahoana izy Paoly matsen'le nanakanaka natao amin'ny filazantsara atao amin'ny asan'ny apôstôly tao, nierehan'ny Paoly indray mandeha monja. Izy Paoly aoka ho jamba ianao fa manembatsembana filazantsara, jamba teo ny eo le olona, jamba teo ny eo le olona. Aoka mpamindra fo nareo, taka ndray nareo mpamindra fo. Alleluja.
tsy mitady ny azy, tsy manao otro-po. Zay de lazaiko anao zay. Afaka anotaninao daholo rehetrarehetra, dadanao, mamanao, zokonao, mpiara-miasa aminao, sisy fa anontanio fanamasina voalohany indrindra, anontanio ny tenin'Andriamanitra. Mazo manao otro-po ve za? Tsia. Ranona fahavalonao, meo hanina izy. Raha mangetety izy, meo rano izy sotrony. Fa raha manao zany ianao, anambatra vainafo ao andohany. Aleloia. Ajao ny olona rehetra, ajao ny olona rehetra. Rehefa paster izy any am'izay misy azy any, de rehefa miara-basina, manaoana paster, salama tompoko. Na ao amin'ny diso ara ohatra na tsy tena ao famarinana marina, paster foana iny. Zay ny lazaina azy, manaoana paster. So de veritsika fa le milaza ny famarinana sy voaka tao Babilôna eto de tsy anajanaja olontsika. Betsaka angeny ao amin'ny tsy fahamarinana sy ao anatiny hoe mbola sy nivoaka ny Babilôna sy tao anatin'ny ravidavitra fomba fa mifandray amintsika mifampiresaka mifanakalo ndraindray raha fanatsafa sy mifampiresaka fotsiny oatra zao. Fa tsy hoe rehefa tsy ao aminao akory tsy voaka Babilôna akory de tsy zay hoe ratsy foana le olona. Ny olona tiako tenenanao. Fa zay mihitsy le zavatra tsy mety ohatra nataon'ny fariseo, aza mba ohatra ny fariseo tsika. Satria zao no nataon'ny fariseo. Rehefa niara sakafo Jesosy tamin'ny publicain zany mpamory hetra. Tsy tian'ny Jiosy zany satria ny Jiosy teo ambany fahefan'ny Romanina. De rehefa teo ambany fahefan'ny Romanina reo de mandoa vola ho an'ny Romanina. De ny mpamory hetra no makany vola alohan'ireo makany. De tsy tiany zany ny mpamory hetra. De inona koa ny anankiray? Mpamory hetra sy ireo olona ratsy fitondratena rehetrarehetra. Ireo olona ratsy fitondratena rehetrarehetra. Inona raha zavatra nitranga? Nandeha hisakafo Jesosy. Rehefa nisakafo Jesosy teo koa le mpamory hetra. Teo koa le mpitakitaky vola any aminy any zany teo koa le ratsy fitondratena rehetrarehetra. De niara sakafo tamin'i Jesosy teo. De ozy ny fariseo, matsy ny mpianatra, ahoana koa ty mpampianatra anareo ty? To miara misakafo ao amin'ny retsy, to miara misakafo amin'ny mpamory hetra sy ny sisa sy ny sisa. De ozy Jesosy, mbola niteny indray Jesosy, ianaro kely zao, famirapo ny tiako fa tsy sakrifisy, famirapo ny tiako fa tsy fanatitra. Ndraindray tsika azafady amin'ny teny ty miheboebo, ndraindray tsika mitady tsoka sy indalitra, de tsy araka amin'ny olona mihitsy, ohatra tsy hamoatsy fivorim-pianakaviana mihitsy. Za tsisy lalàna mihitsy mipetraka ato hoe rehefa tonga ato de tsy mahazo mamory tsy fivorim-pianakaviana. Ndraindray tsika manary fianakaviana fa hoe nivoaka Babilôna, nivoaka ny rafidrafitra sy ny fombafomba. Fa izy ny teny anao hoe aroy ny fianakaviana. Nampianatra zavy antsika. Ndraindray tsika fariseo mialatsiny de milaza an'izay fariseo. Ohatrany hoe tsy mahazo miara misakafo amin'izaniza ve zany, tsy mahazo manasa olona ao an-trano, tsy mahazo manao inona fa de tsika samytsika tao moba ao eto tsy zany io. Tsy zany io. Apetrako tsara mihitsy zay, satria zay ny ataon'ny fariseo. Ny fariseo zao de isamizy ihany. Ny Jiosy tsy mahazo miara misakafo amin'ny hafa firenena. Ny Jiosy tsy mahazo manao ninina. Zao lazain'ny Paoly ao amin'ny epistily ao, nanoratra taminareo mba tsy iarahanareo amin'izay mpijangajanga, mpangalatra, mpanao ratsy de ozy izy hoe tsy izy rehetra nefa, fa zay olona milaza hoe rahalahy kanefa mijangajanga, nefa mpangalatra, nefa ao anatin'ny tsy fahamarinana, ireno izy ny tsy iarahanareo. Fa raha itena ianao hiala amin'ny olona rehetrarehetra, dikan'izay hozy Paoly tokony tsy eto tany zany misy ianao, tokony tsy etontsony ianao raha zay. Raha tsy tianao hifandraisana daholo io olona rehetrarehetra io de tsy tokony etontsony ianao fa ngamba anao any amin'ny planeta hafa any. Aleloia. Jesosy ary eny amin'ny mpamory hetra miara misakafo. Jesosy ary eny amin'ny ratsy fitondratena ny miara-mihinana. Ka ianao raha mahita natampoka any amin'ny restaurant ihany de ny olona kaiky eo misotro labiera sy ny sisa sy ny fogafoga de ahoana koa ary ty paster ty. Tsy ny finaritra mila mpanao fanafody fa izy ny marary. Tsisy ilana dokotera tsony nge raha salama daholo atao inona raha dokotera raha salama daholo, en forme daholo, tsy ilana dokotera.
fa matona sina ny dokotera, ny ilana ny dokotera dia ho any amin'ny marary zay, ho any amin'ny farofo zay, ho any amin'ny mila fahalasitranana zay. Ka matona sina ianao ho fanasina sy fahazavana dia nakany amin'ny maizina izao zay tokony alehanao. Matona nataonao natao fanasina dia nakany amin'ny tady oloa zay ny misy anao, makany amin'ny tady maimbo zay ny misy anao. Farasany eo amin'ny masimasina daholo ny araka, tonga dia atao tonga dia ho any an-danitra fa tsisy ilanantsika tsony eto. Marina sa diso? Raha samy mazava foana ny araka, tsisy ilanantsika tsony, efa samy mazava fotsiny. Endre tsara sady mahafinaritra raha mimpirahalahy miara-monina. Tsara kosa aloha zay. Endre tsara raha sady mahafinaritra raha mimpirahalahy miara-monina. Mahafinaritra kosa aloha miaraka amin'ny rahalahy. Mahafinaritra kosa moa miaraka amin'ny mpanavavy. Mahafinaritra mihitsy ny mpiray-tam-po amin'ny tompo, tena tsara zay. Fa hoy Jesosy hoe mahafinaritra fa rehefa tafaraka dia mba miparita amin'izay aloha dia andanandray aloha mitory. Fa zay ny hoe sekte. Ny atao hoe sekta masiny tena sekta dia zao. Tonga dia mitokana amina tsy haiko hoe 100 hektara ve izy. Dia zareo samy zareo ihany ao, misy dispensaire ao dia samy izy ihany, misy école ao dia izy ihany, misy dentiste ao dia izy ihany. Zany hoe tsy mahazo mivoaka ao fa ao zay le sekta. Fa itsika tsy sekta. Tsika nampetraka eto amin'izao tontolo zao. Ianareo fanasin'ny tany, ianareo fahazavan'izao tontolo zao. Halleloja! Mazava ve zay? Noho izany aza mifampitsara koa. Raha mahita anahy eny amin'ny mpamoretra ianao, raha mahita anahy eny amin'ny ratsy fitondratena ianao, raha mahita anahy eny amin'ny mpanota ianao, any ny plasy ametrahan'i Jesosy anako. Za koa raha mahita anao tsy hitsaratsara rehetra, fa aiza koa ianao ty, fa hoana koa ty ataonao ty, matoanao tonga dia mahatsaro ambavaka izy. Misy ao misy ao zay ianao halleloja. Fa ndray tsika tady fampimenamenatra dia ifampitsaratsara dia efa misy zavatra sain'ny tombo atao dia ohatrany hoe tsy mahazo miaraka amin'ny ranona, tsy mahazo mitory ery, tsy mahazo mamonjy an'izao, tsy mahazo mamonjy fetim-pianakaviana, tsy mahazo mamonjy mariazy, tsy mahazo mamonjy an'ity. Ny ao amin'ny tompo souple. Za tsy mametraka lasitra aminao mihitsy hoe tsy mahazo mamonjy mariazy nareo, tsy mahazo mamonjy inona, tsy mahazo mamonjy famadihana aloha eny raha entin'ny tompo avy ianao tsy haiko ka. Zao fotsiny lazaiko anao ny fitiavana tsy miara-mifaly amin'ny tsy fahamarinana. Ny fitiavana tsy miara-mifaly amin'ny tsy fahamarinana. Betabenga zao nanentsika atsika zao ny amin'ity fitorinana ity. Fa rehefa izaranao fitiavana izy tsy miteny tsony izy avy eo fa dia fakazo tsara foana ihany. Tsy mitovy ny fomba fijery amin'ny ray aman-dreny amin'ny mpiray-tam-po, fa tsy miady, fa tsy miady me tsara velantsika koa akory, fa mifakazo dia mifampiresaka tsara. Tsika rehetra zany tokony manana zay fitiavana, fandeferana, famindram-poa, fiantrana zay miatra. Alleloja! Azo nareo ve le zavatra tena tiana pitaina? Azo zay tena nalatsaka mihitsy ny commando any anady. Fa tsisy commando ilaina andery amin'ny ville ery teo, inona ary teo ataon'ity commando ty eto. Fa matoa commando zay dia nalefa any anaty ady, dia any ny andehananao. Matoky ny tompontsika, matoky an' Jesosy amin'izay anirahany anao. Fa tsy hanao ohatran'ny fariseo hoe miara-mihinana amin'izao, miaraka amin'izao dia tsy mahazo manao n'iny. Libre tsika mandroso araka ny fitarihan'ny fanahy. Zay koa le fitiavana. Alleloja! Ozy le rahalahy anankiray zay hoe niala tao amin'ny fivavahana, niala tao Babilôna. Eny le Babilôna zany le fombafomba mpivavahana. Niala tao amin'ny fiangonana zay mbola le fiangonan-dehibe zaho izy. Rehefa niala tao dia natahotra nytao zany hoe tena very iny. Nefa izy tsy very izy fa tena hoe voamaika izy nazavain'i Jesosy zany dia nanolo tena ho an'i Jesosy. Dia nisy olona nirahana zany tao amin'le fiangonana io anao mission isitona azy hiverina. Dia ireo olo ireo koa nanentsika azy, nefa nanentsika azy farak'izay nanentsika azy mihitsy hoe tsy haiko hoe fomba ahoana sy ahoana. Fa zao lazain'le rahalahy hoe novaliko fitiavana foana zay nataony, valiko fitiavana foana zay nataony. Nisy fotoana izy tao anatin'ny fahaterena, nisy fotoana izy tao anatin'ny fahasahiranana, dia izy tao anatin'ny fahaterena sy fahasahiranana iny zay no nanampy azy.
de nanampy azy zay de tena tsisy resaka hoe ianao tsy miaravavaka aminay na ianao ary babilôna de zay tsy any babilôna, ianao zao ny foto-kevitrao, ianao zao tsisy azay fa nila falapina izy de nampinay de naneonay fitiavana. Ny afarano izy babo ny fitiavana izy lesaka isitona anay verina indray izy mibabo tany de lasa natao batisa izy de lasa nanolo tena ho an' Jesosy satria nahoana resy lahatra amin'ilay fitiavana, resy lahatra amin'ilay fitiavana. Amintsika ve zany degré ny fitiavana zany, degré ny fitiavana zany. Ny olona mety mbola tsy micomprendre anao am'izao, ny olona mety tena ratsy mafy anao am'izao, ny olona manentsika anao, ny olona manesoeso anao, ny olona tena manao zay aparatra ny fonao androany omaly. Rapitso anao mety mbola anao azay fa za milaza aminao rehefa tafahoanao amb' Jesosy ianao vita vaksiny am'izany ianao, vita vaksiny am'izany ianao. Ka possible anao am'izay le hoe felany ty takolaka ao anankiray ty tozy anao ao ary ty indray ny anankiray felana indray ty mbola pina ve apira indray ty tsy miteniteny foana ke Jesosy manao andreny satria misy olona mampiteha melaka ny tamaina mihitsy. Fa rehefa niteny Jesosy hoe rehefa fialahany ianao de aza mamelaka fa meo koa fialahany ny ilana misy mebe atsy zany. Raha misy mamelaka tamainanao akavana no meo azy koa ny akavy tsy anohatra mihitsy zany, tsy teny mihitsy zany, tsy tsoka zany. Zay ny lazainy Jesosy koa, zay ny lazainy Jesosy. Aza manaiky ho resiny ratsy ianao fa reseo amin'ny soa ny ratsy, reseo amin'ny soa ny ratsy. Ny hafarany io lazaiko aminao fa izy nibaboka hoe tena miaiky araka fa hafa mihitsy ianao ty, tena tsisy hevitra e ok zay, tsy sahanany antsony io, tsy sahamelaka tamaina antsony io, tsy sahanisy ratsy ianao tsony io, fa io ndray ary nibebaka tena mifona akia, tena mifona retsy e. Satria tondrahanao fitiavana foana, satria valinao fitiavana foana, valinao fitiavana foana, valinao fitiavana foana, valinao fitiavana foana. Satria ny atsika fitiavana tsy ritra e. Halleloja. Tsy hoe tena efa ela nandeferako taminao ka misy fetrany kosa ny ahy tena efa trop kosa zao ataonao zao e. Rehefa ao am' Jesosy io tao amin'ny alebiazan'ny ota naninona ny tombo lavitra ny fahasoavana. Zao zany ny conseilleko anao kosa nefa ataovy chargé amin'ny prise secteur foana ianao, dika zay mba hisy courant ianao, fa ianao tsy chargé dangereux ianao. Zay ny lazaiko anao. Tiako tenena am'izay de zao aoka ianao iraikitra am' Jesosy le tena voaloboka foana, aoka ianao iraikitra am' Jesosy le tena voaloboka foana. Fa rehefa miraikitra am' Jesosy le tena voaloboka ianao de ianao le sampana mamoa, de rehefa mamoa ianao le fitiavana ny vohita eo, le fitiavana ny vohita eo. Ka rehefa tonga am'izay combat, tonga am'izay fanenjehan'ny olona, tonga am'izay fanaratsian'ny olona, tonga am'izay ny endrikendrika ataon'ny olona, tonga am'izay zao zavatra ratsy ataon'ny olona rehetrarehetra zao, tsy mihontsina akory ianao, tsy mihontsina mihitsy ianao. Aiza zay zay mihontsina eo satria nahoana izay matoky an' Jehovah de tahaka ny tendrombohitra ziona tsy mihetsika fa mitoetra mandrakizay. Raha mamaky ny loha sabaky izy ataony misy loha rano zany, ary ataony misy loha orana zany. Eo amin'ny dezera zany ianao laza ianao mamoaka rano. Halleloja. Eo am'izay tany mangetana ianao no mamoaka rano. Halleloja. Satria ianao miraikitra am'le tena voaloboka. Halleloja. Betabe ny olona maratra, betabe ny olona malahelo, betabe ny olona tsy mana fitiavana miandry ianao zany rehetrarehetra zany. Fa raha ianao anatin'le mahatra, maratra, malahelo, tsy manana fitiavana, vaolana toroko anao midiro am' Jesosy. Fa rehefa miditra ao am' Jesosy ianao, tsy problème anao mamela heloka. Androany ianao mety mavita mamela heloka, fa raha rapitso ianao tsy chargé indray, tsy mamela heloka indray ianao rapitso. De chargé indray ianao raha rapitso de mamela indray ianao, de tsy chargé indray ianao de iny ianao le dangereux. Fa raha misy fanena tampoka aminao amin'ny anao tsy chargé iny mahita mihitsy. Fa raha tafahoana aminao am'le anao chargé tsara, na zavatra tokony atezitra raha tsy mahatezitra, raha zavatra tokony asoso tsara. Kika be ty tomobily ty fa netoko tary de nikasoka be, ianao nefa saroto be mihitsy am'le tomobily anao. Fa rehefa chargé anao ay kika tsy maninona io e,
sahatra mandalo hoe zavatry ny tany fa oetsika any ampanao re tapazy fotsiny io dia lokona dia vita tsy problema rehefa charge anao zay fa itrereto kely rehefa le tsy charge anao tena tsy mahay mitona tomobile mihitsy ianao ty de ahoana zao io kika simba ohatran'io tonga de tezitra mora mirongatra satria ianao tsy charge misy malala zavatra mihitsy ato dikan'izay conseilleko aminao ndao tsika charge batterie am Jesosy foana mba tsy ho lobaty tsika de rehefa tsy lobaty tsika mazava eny foantsika sarika eny foantsika finaritra eny foantsika mizara fitiavana eny foantsika mandefitra eny foantsika zao lazaiko anao vo mivoaka atsika de fa testena tena mampiomana anao a vo mivoaka atsika de fa testena tonga de misy zavatra ampasositra be anao ao alaninao misy zavatra tena apatezitra be anao any alaninao misy zavatra tena asorena be anao amin'ny herinandro fa zao fotsiny lazaiko anao miomary ianao de ny zao mandoly de mivavà de an Jesosy ianao fa rehefa an Jesosy ianao tout va bien halleloja va bene tsara i Jesosy io e fa zay fotsiny zay nge mahatonga Jesosy miteny hoe aoka hitondra ny azo fijaliany ahoana isan'andro zany le azo fijaliana entina foana fa tsy hoe ny azo fijaliana ao amin'ny heritaona efa entinao androany de mba aoraka mba atambatra androany daholo de tsisy tsony rapitso tsy te hahita problema tsony ianao zany rapitso raha afaka pitso fa hoe aloha mba atambatra androany daholo isan'andro io Jesosy amena isan'andro io dikan'izay a aloha tsika te manatona an Jesosy feno zany de zao Jesosy any lohany Jesosy any tena voaloboka Jesosy ny tena izy a de tsika andao izara fitiavana mandehanana ny fianakaviana mandehanana ny mpiara-miasa mandehana eny manodidina rehetrarehetra tena ingeny nahitana an Jesosy tena nahitana an Jesosy tonga ny varo tena otoram-bato io fa njangajanga fa rehefa tonga teo Jesosy ve nitora-bato azy Jesosy ve nandatsandatsa azy Jesosy ve nanendrikinendrika azy tsia ozy Jesosy hoe lasa azy daholo reo za koa izy tsy manameloka anao amin'izao sisy zao aza manota intsony tsy anjarantsika manameloka tsy anjarantsika no mitsara tsy anjarantsika zany fa ny anjarantsika de mizara fitiavana halleloja ny anjaranao mizara fitiavana raha misy tsy tianao tiavo foana izy raha nisy nandao anao lasa lavitra sy nrarahanao rehefa verina izy tonga soa anao hoe halleloja fa tsy hoe anandra izao tsika tsy manao vengeance halleloja raha zao tontolo zao de lazain'ny olona fa zafady vendrany ianao raha zao tontolo zao de lazain'ny olona fa tena nasiany zavatra ianao nasiany zavatra nasiany fanamasina halleloja tsy mamaly ratsy ny ratsy na fanaratsiana ny fanaratsiana tsy manao otropo tsy mamaly faty fa tena hoe tia Jesosy amin'ny nofo aloha de tsy manimona misy ianao dala manao boka miaraka amin'i Jesosy rehefa misy zavatra tsy mafana tena tezitra be Jesosy tamin'le nataony anina tena sositra be mihitsy Jesosy tamin'le zao tena mavesatra ny foko Jesosy tena marehelo Jesosy fa fantatra fa tsy tianao zany tsy fantatra fa tsy tianao ny amaliko azy araka izay nataony ana fa tena aloha loaraka eto aminao eto fotsiny loha Jesosy loara mahazo mitomany ianao amin'i Jesosy mahazo menimenina ianao amin'i Jesosy mahazo tena miparitaka mandoalika mitsara amin'ny tany mihitsy ianao de miteny eo amin'i Jesosy eo betabeka ny any ambadika any komba ohatran'izany ara-panahy fa rehefa mivoaka avy eo tena manimanitra fitiavana tondra an Jesosy mandehandeha efa nyregleny zavatra rehetra atao amin'i Jesosy tondra an Jesosy halleloja tsy vita ny herinao zay tsy vita ny tanjakao zay tsy vita ny tanjaky ny sainao zay fa io tena ara-panahy io lazaiko anao io tena hevitry ny fanahy io tena fanolora tena marina ho an Jesosy io ahoana ny afahanao anaotra ny Paoly hoe rehefa tamin'ny jiosy de jiosy rehefa tamin'ny inona ny anankiray tsy nanana ny lalàna de ohatrany tsy nanana ny lalàna de rehefa teo amin'ny jentilisa de ohatrany jentilisa dikan'izay tsika raha lasaina vavy tsika tsy hoe tanalamy vadibadika
fa manao zay afaka ataoko mihitsy hitovy amin'le olona eo mba amonjeko azy. Zay nge le zatra etaeta ao am-po inona ny ataony jiosy? Jiosy manao satroka bory, manao lavalava tsy haiko, manao fifadikana sy sisa. De rehefa tonga koa zany Paoly de ohatran'ny jiosy. De tonga Paoly tsy haiko tsy nihina kisoa jiosy, de mba tsy nihina kisoa zany izy, tsy mihina kisoa reto. Zany hoe naka ohatran'ny jiosy mihitsy izy zany. De rehefa tonga teo ambany lalàna indray izy tsy teo ambany lalàna, de zay ataony tsy teo ambany lalàna de naka toetra teo ambany lalàna fa zao no lazainy. Tsy ohatran'ny olona tsy manana lalàna kosa nefa fa zany nandeha tamin'ny fahamarinany tenin'Andriamanitra foana. Dika zay de zao ianao mihitsy ny mandefitra, ianao mihitsy ny manetry teny, ianao mihitsy ny sopla de maka plasy mba hitovy amin'le olona, mba ambojenao an'le olona. Alleloia. Fa tsy ianao ny taraiky ao mba tonga jiosy de tena tsy afaka atao tsoa fa tonga jiosy mampalahelo raha zay tsy aza mandeha any aloha raha tsy vonona. So ianao taraiky any mba andeha monjy nefa ianao ndray ny resy tany mandehana koa fahendrena aloha rehefa mola tsy vonona aza mandeha. Rehefa hitanao ohatra fa mety tena andavo anao le any amin'ny fivorim-pianakaviana fa misotrosotro foana satria anao mpisotro be taloha ka hitanao hoe tena andavo anao io, oka aloha ry zalahy fa tena tsy mavita makany aloha za de aza mandeha aloha, afaka tsy mandeha koa ka raha zay ny antony. Fa raha miavolavina izy na rehefa mpisotro toka zay efa tsy mpisotro toka tsony, raha miavolavina de zay ny ratsy. Fa raha alavo anao le izy de fona mihitsy aloha zalava za tsy hoany fona mihitsy aloha ry dada sy mama fa tena aloha za tsy andeha satria fantatrao ny antony hoe mety mbola alavo anao le izy. Halleloja. Enoy ny fanahy, enoy ny fanahy am'izay hitariany anao, enoy ny fanahy am'izay asainy ataonao, enoy ny fanahy ary manana an'izay mission zay tsika fitiavana. Halleloja. Fiteny tsy fantatra ho tapitra, ny faminaniana ho tapitra, fa ny fitiavana ny maharitra mandrakizay, fitiavana ny maharitra mandrakizay. Halleloja. Mazava ve zay? Ao am' Jesosy zany io, ao am' Jesosy io. De za miteny aminao fa na hoelana ho aingana ny olona miady aminao, ianao moa tsy miady aminy fa izy miady aminao, fa rehefa valinao fitiavana foana io gaga izy gaga izy. Ny olona manenjika anao valinao fitiavana foana gaga izy. Misy olona mila vonjenao mihitsy ho afaka amin'ny fahotana, ianao fa tafajoko tsara taforonao am' Jesosy, voavonjy izy amin'ny anaran'i Jesosy. De ho antsoin' Jesosy tsika izara fitiavana, hanome fitiavana. Halleloja. Ianao masina ao am' Jesosy, ianao manana ny fanao am' Jesosy, ianao arovan'i Jesosy, ianao mpitoeran'i Jesosy ao aminao. Tiatsika ny olona rehetrarehetra. Halleloja. Tiatsika ny papa ho avy izy amin'ny septambra. Raha manana fotoantsika iresahana aminy, tiany Jesosy ianao papa. Tiatsika ny katolika, tiatsika ny protestant, tiatsika ny silamo, tiatsika ny sinoa, tiatsika ny karana, tiatsika ny afrikanina. So de ianao mbola mankahala olona ao fa napetraka anao ity ny olona rehetrarehetra. Tiatsika ny olona rehetrarehetra noho Jesosy ao anatsika, noho Jesosy ao anatsika ny avitahtsika an'izany, no ny herin'ny fanao anatsika. Halleloja. Ary misy taona lazaiko anao tsy mila miteny tsony, tsy voatery hiteny foana ny vava. Halleloja. So de fa leo ny olona ny amin'ny toroteny, so de fa leo ny olona ny amin'ny teny, ianao a bebao ianao maoka ma zay io zavatra io, ianao zay oka zay ty rehetrarehetra ty. Ampy zay, misy fotoana ampy ny tenenana foana, fa misy fotoana mangina fotsiny. Alao ny toetra no hita, alao ny fomba fitondrantena no hita, alao le fiainanao mihitsy no hita, de tsy voatery miteny. Zay le tenen'ny Petera any amin'ny epistiliny any hoe ianareo vehivavy rehefa tsy azonareo amin'ny teny ny vadinareo, aza de miteny tsony nareo zao mangina fotsiny, fa aoka le toe-ponareo no hita ny vadinareo. Aoka ianareo le malemy fanahy sady miadana ho ino no hita ny vadinareo, de ho resy lahatra izy. Misy antony Petera maton'ny teny zay manokana ho vehivavy, fa tsy teny izy hoe ianareo lehilahy, fa ny vehivavy mihitsy ny teneniny. Efa misy fotoana nareo mangina mba hazonareo ny vadinareo. Halleloja. Tiako ny ahy Jesosy io satria mampianatra io.
tsy zany no efa tanteraka, tsy zany rôlina, tsy zany mahibea, tsy zany efa fanamperana. Za koa manana zay fahasolafahako. Mety ahitana tezitra ary ianao dia ianao toriteny ianao ary atao tezitra. Mandefitra Jesosy dia manam-paharetana amintsika. Tsy parfait mihitsy raha parfait afa tsy hitanao fa efa niakatra tany an-danitra. Fa mandrapatonga Jesosy tsika dia memandroso amin'ny fahatanterahana. Noho izany aleo tsy mifampitsaratsara, aleo tsy mifanameloka, aleo tsy mifampikapoka marto, fa aleo ozy le hiry zay hoe raha tsy naombo ny tetikady ajanony le kapokapoka, fa aleo fitiavana anao tao, aleo tambotambonao tao. Ozy Jakoba ny Jakoba toko faharoa hoe ny fitiavana dia nandresy mihoatra ny fitsarana. L'amour emporte sur le jugement. L'amour emporte sur le jugement. Dia mino fa tena hiasa amintsika zay tena Andriamanitra zay hoe zao Jesosy ianao no heriko, mafy ny adiko. Iza no mafy ady eto? Ara-panahy am'le olona sy fifandraisana aman'olona. Hita Jesosy no mafy ny adiko. Fa Jesosy tsy hamelanao irery. Ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Raha za Jesosy dia resy foana. Raha za Jesosy dia tsy aharitra. Raha za Jesosy dia tsy havita andevitra. Raha za Jesosy dia tsy havita nina. Fa za miankina aminao Jesosy. Babike, ohatra manipoka. Tonga dia manipoka fotsiny hoe manaiky resy fa za manaiky an Jesosy. Allo Jesosy ny asa tamiko. Fa tsisy olona tsy hovain Jesosy zany olona jiolahy gaiglapy izay hoe Nikikorozy ny anarany. Fa kio zay tantarany Nikikorozy zay, David Wilkerson no nitondra azy ho am Jesosy. Fa zany David Wilkerson zany pasteur anankiray tany États-Unis tany. Nentin Jesosy izy pasteur tanora kely mihitsy izy tamin'izay, izy moa efa maty. Fa ny mission nataon Jesosy taminy zany ianao makany amin'ireny ghetto reny, ghetto be ny ghetto eto Antananarivo afaka le nakany amin'le ghetto mihitsy le pasteur. Dia tany izy tena tsy nanaiky mihitsy izy zany fa zara fitiavana tamin'ireo jiolahy reo anisa zay hoe Nikikorozy zay. Dia zara fitiavana izy efa nakalainy mpifoka ronono reo mpisotro reo tena hoe ganks tamin'ny fotoana tany États-Unis tany. Fa tany nandeha le pasteur, nidina tany mihitsy izy. Dia sady nivavaka izy tao anatin'izay ny zara fitiavana izy efa nakalain'le jiolahy izy, efa nifialahan'le jiolahy izy, fialahana arabaky teny mihitsy, efa niroraina izy. Fa tsy niteny izy hoe avelako anareo, efa avananao zay afaka natao azy efa niloranao azy tsy adiko iny. Salatry iny zany efa nifialahanao zay fa za efa nitony. Na ny fialahana izy, na ny lorana izy, nidina tany foana izy. Fa nanao séminaire izy ndray andro nitory izy ndray andro. Fa le ganksa ray mantolo, le groupe ray mantolo voakasika le tenin'Andriamanitra niakatra teny amin'ny estrade teny daholo nanolo tena. Niakatra teny nanolo tena. Le chef de gang mihitsy Nikikorozy zay nanolo tena ho azy Jesosy. Zao izy mpitory filazantsara maneran'izao tontolo zao amin'izao fotoana. Nohon' iny no zay fizarana fitiavana zay. Fa tsy hoe nitsaratsara sady hoe nanasoketa sy nieboebo ianao nyrehare dia tsy narahany. Zareo fitiavana ny olona, mandefera amin'ny olona, manana fiantrana. Ny anao ny lanitra efa anao, tianao hiditra koa izy. Alleloia. Zay manana fahasarotana amin'izao fotoana iresahako zao, fahasarotana amin'ny famelan-keloka, mitsangana eny am-pitoerana eny raha te ho afaka amin'izay ianao ary tena te hanatona an Jesosy, mitsangana eny am-pitoerana eny hoe tena sarotra amiko Jesosy le amela heloka ary mola misy zatra mola terizy dao zao, mitsangana hivavaka tsika, mitsangana Jesosy mahita. Aza mijery zay akavanao sy alohanao hoe hitany dralana nitsangana fa tsy naina amela heloka. Atsika sy Jesosy reo. Alleloia. Ary fitsangananao ankitsy-po ohatra zao tiany Jesosy zao, tiany Jesosy zao, tonga dia miasa izy, Izao avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be. Izao avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be. Tsy avy antsony marina Jesosy fa ny mpanota mba havonjena. Hoy Jesosy tsy nifinaritra mila mpanao fanafoty fa ny marary. Jesosy misaotra fa ianao no miteny aminay androany. Entinay manokana eto am-pelantananao zahay izay manana fahasarotana amin'ny famelan-keloka, izay manana fahasarotana amin'ny fanadinoana ny lasa zay nandratra. Tsy resaka pensée positive Jesosy ny vahaolana aminay. Tsy resaka hoe anoratra taratasy zay dia avy eo iny rovitina
tsy resaka hoe anoratra taratasy zay dia hodoranay ao anaty afo iny dia zay dia levonany fa na hodoranay anaty afo ary ny taratasy iny na horovitanay ary iny rehefa tsy nifonay mihitsy ny miova tsisy antony zany Jesosy. Etiko eto anatrehanao ny tsirairay avy, ny tanora, ny ray aman-dreny, zay rehetrarehetra eto Jesosy ka manana ratra-po tamin'ny lasa, manana ratra-po amin'izao fotoana tamin'ny zavatra nisy ary sarotra aminy amela heloka. Jesosy ianao ny asa mifanahanao androany Jesosy. Ampafantaro azy fa tianao izy Jesosy. Ampafantaro azy fa tianao izy Jesosy ary manana fitiavana be dia be anao omena azy. Manana ny fanahanao anao Jesosy tahaka ny torrent, tahaka ny renirano be Jesosy malala. Mitobaka ao amin'ny androany Jesosy io. Atao fitsapa ny fitiavanao azy, atao fitsapa ny famelan-kely katolotra ho azy, atao fitsapa ny famindram-ponao aminy, atao fitsapa ny fandeferanao aminy Jesosy. Ary hipakany aminy ihany koa zay Jesosy malalo. Ka izy koa dia amela heloka ny hafa, ity ny hafa, amela ny lasa, hanadino ny lasa, na ho tsaroany saina ary satria ny memoara tsy mety afaka, fa nefehan Jesosy tsy anakery aminy intsony. Mirakla avy aminao zany Jesosy malalo. Mirakla avy aminao zany Jesosy. Ianao nametraka ny tananao amin'ny tsirairay avy eny zay tsy takatro Jesosy, fa ianao nefa mametraka ny tananao, ianao nefa manao ny opération, ianao nefa miasa amin'ny alalan'ny teninao mahery Jesosy malalo. Ary dia andresy ny fitiavana, andresy ny fitiavana, andresy ny famindrapo. Ka zay fahavalo dia hiavana aminy, ny vadiny dia hiverina aminy, ny mpivady dia hifankahazo am-po, hifankatia tokoa. Ny tanora tsy haratra intsony ary hotery tsy hivelatra ny amin'izany, fa tena ianao Jesosy le samaritana tsara fanahy androany manasitrana ny feriny. Ianao no manome manositra divay ny feriny ary manisy menaka ny feriny, ary ianao koa mbola mitondra azy amin'ny fitsaboana, miantoka azy rehetrarehetra lany ho sitrana amin'ny ara-panahy, amin'ny ara-pihetsepo, amin'ny ara-batana izy. Tsisy tsy hainao atao Jesosy malalo. Petraka aminao zay rehetra mbola manavesatra azy, petraka aminao zay mbola alahelony, petraka aminao ny adiny Jesosy. Aza matahotra ianao fa mombanao ary aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitra ao, mampahery anao sady mamozy anao, eny mitantana anao amin'ny tanakavanany famarinako ao. Fiadina rehetra entina melezana anao dia tsy ho ambinina. Halleloja. Za dia mametraka ny tanako aminao zao Jesosy. Za dia manositra ny fanahiko aminao zao i Jesosy. Ary za dia mikasika ny fonao zao i Jesosy, manao opération ny fonao Jesosy. Manala ny vesatra sy ny alahelo, mitondranao amin'ny fandresena Jesosy Kristy Tompo, Andriamanitra velona ianao. Saotra Jesosy. Grâce infinie, na 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 na. Aitsika ve zay? Na 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 na. Oh oh oh, j'allais. Afaka mapetraka ianao na 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 na. Et maintenant je vois, je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, pour mon vie, pour moi, pour l'amour de l'amour, la vie. Tsika mandeha zay izy zay tsika tsirairay avy samy mivavaka par rapport amin'ilay teny teo. Raha mbola tsaratsara olona ianao teto aloha hatreto mifona amin'i Jesosy, fa tsy amin'izay fitsaratsarany zay intsony. Raha mbola atao anatin'ny fanavakavahana olona ianao sy ny fiheboheboana ka nakatoetra ny fariseo, ifonay amin'i Jesosy koa zay, fa tsika dia napetraka hitondra famonjena. Vavaha amin'i Jesosy, ifona izay tokony ifonana ny amin'izay toe-po sy ny toe-panahy rehetra, fa fitiavana tsy mialona, tsy mihebohebo, tsy mirehireh, tsy mitady ny azy, fa tia ny olona rehetra.